Fana. Dia alady mamarana ny ray volany Sampaty eto amin'ny sapely militaire Ampabe. Dia araka izany iomana ny fanampom-pivavahana isika ka ihira mitana ny firaisana. Aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny famindrapo avy amin'ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Idera sy ankalaza me voninahitra n'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny salamo fiderana. Salamo faha 2:20 ny andinin'ny 4 Salamo faha 2:20 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 9. Rehefa hitantsika ny salamo faha 2:20 dia andeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: Laza ny anaranao ry avo indrindro, ary anambara ny famindraponao noho ny maraina, ary ny famarinanao noho ny alina, amin'ny valitory folo sy amin'ny feon-dokanga. Fa ampifalianao amin'ny ataonao a Jehova o, ny asa ny tananao no biko. Jehova o, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny sainanao, ny kentrona tsy mahafantatra izany, ary ny adalako tsy mba mahalala. Amen. Ataontsika ny hira faha 20 amin'ny firana FFPM ny 2 faharoa ary ny fahatelo. Sua
iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Zany no iram-polotra avy aty anatinay, tsaronay tokoa no sosesehana izay nomena ao anay. Trapamonjeny zahay, tratro ty anio ity, andro izay natokanay hiderahana ankalazana mezana voninahitra anao eto amin'izao tranonao masina izao. Alady farany ty volana ity, izay himpanjinanay tokoa ny lohahevitra ny tompony fahefana. Misaotra indrindra amin'izay rehetrarehetra efa nataonao tamin'ny fiainanay, izay mbola ao ataonao indrindra amin'ity andro anio ity. Matoky sy mino izay efa eto voanay ianao, satria mihoatra ny roa sy ny telo zahay. Ary efa nelolalana teto ianao tompo aho, hatreo feno izao fotoana izao. Ka hoeniko izany fahasoavanao, hoeniko ny voninahitrao, ary izay tabatabatsy avy aminao tapao amin'ny anaranao Jesosy Kristy, tsy anakery tsy anapahefana, fa ho ka tsy andre afa tsy mifeo anao zahay. Dia misaotra indrindra Jesosy amin'ny fanekenao anatanterahana izao asa fanompona izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanonanay sy anaovanay izany vavaka izany, enao ilay nampianatra na hivavaka manao hoe rainay izay an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio nanasazo anay, ary mamelany lokay tahaka ny amelanay izay melika taminay, azo mitondra anay fakapana, manafana andrazy. Anao ny fanjakana sy ny ary voninahitra mandrika izay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, hitsangana sampana sekoly alahady, hitsena ny 10 minitra ny sekoly alahady. Amitsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadalana avy amin'Andriamanitra raha izanaka fanamasina. Angatany ny tanora sehetra sy ny ankizy mba hitsangana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raha izanaka fanamasina, misaotra anao izay mba mbola nomenao izao fotoana hianona ny teninao izao. Mangataka ilay fanahy masina, fanampampianatra sy mpananatra izay anazava ny teny mba hitombony finoanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, zokonay no anaovana izay mivavaka izany. Amen. Eo mpitsanganana ihany dia sokafy ny baibolintsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio. Matio toko faha 20 fa 20. Matio toko faha 20 fa 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
ary jesosy nanatona dia nyteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahafana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Averintsika indray mandeha. Mahazo toerantsika ianareo. Tamin'ny 5 taona lasa ohatr' zao a raha vidintsika tovitovy tamin'ny andro ohatr' zao 5 taona lasa zay dia namoaka fanambarana ny manam-pahefana hoe mba hiarovana antsika amin'ny aretina Covid-19 dia tsy mivoaka ny tranontsika raha tsy misy antony tena manokana. Tsaroantsika izay zavatra zay, manam-pahefana ny teny an'izay. Dia tena tsy mivoaka tokoa tsika ohatra ny ville morte ny teto Antananarivo. Dia ohatr'izay koa rehefa tonga ny fotoanan'ny cyclone ny rivo-doza dia ozy izy ny manambara ny fitondram-panjakana ny manam-pahefana hoe hiangaviana ny mpanjony mba tsy handeha anjonontsony a, ny mpianatra tsy mianatra dia ny mpiasa tsy miasa. Zay ny tenen'ny manam-pahefana. Dia tena tsy miasa ny mpiasa, tsy mianatra ny mpianatra, tsy mandeha manjony ny mpanjony. Zay ny tenen'ny manam-pahefana. Manam-pahefana olombelona ihany a, nefa eketsika tanterahantsika. Eto Jesosy Kristy dia miteny hoe any fahefana rehetra, efa nomena ny fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra. Zay ny tenen'ny Jesosy Kristy. Dia namoaka didy izy, didy vaovao nomeko anareo izy dia hifankatiavanareo tahaka ny tiavaka anareo. Dinona ny didy faharoa? Tiavan'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Didy nomeny Jesosy Kristy atsika, izy no tompon'ny fahefana ety an-tany sy an-danitra. Dia ao tsika mba hanontany tena, indrindra tsika mpianatra sekoly alady, izavy mba anisan'ilay nanaiky ilay didy navoaka an'Andriamanitra Jesosy Kristy, satria izy no manam-pahefana. Fa raha ohatra tsika etsetsika tokoa fa Jesosy Kristy no manam-pahefana dia tokony tsisy anana zavatra intsika eo amin'ny fiainantsika, satria azo ny fahefana. Rehefa mamoaka didy izy dia tsy maintsy tanteraka ny didy zay avoakany. Ka ao tsika anaiky tapahany Jesosy Kristy mba tonga amin'ny fiainantsika hirindra araka ny tokony izy, satria raha ohatra ka namoaka lalàna ny manam-pahefana dia natao hiarovana antsika. Jesosy Kristy dia mihevitra mandrakariva mahatsara sy mamety ny fiainantsika, dia ao ka toky azy tsika ary hitombo ny finoantsika amin'izany fanarahana ny tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika amaranana izao 10 minitra ny sekoly alady izao. Misaotra tompo ny izany fampianarana nomenao anay izany, ilay fanamasina nalefanao dia nalefanao Jesosy Kristy anie hiasa ao anatinay tsiraray avy ka ampitombo ny finoanay fa tena anao tokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tario lalan'ny fahinao masina ary izay tompo mba hianaiky ny didinao izay navoakanao, satria manam-pahefana eo amin'ny fiainanay ianao. Dia manaiky ho tapahanao zahay amin'ny sisa ho avy rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
tonga eo amin'ny fotoana makina ny teny soratra masintsika sokavantsika amin'ny baibolintsika ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Samuela voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ana ny vavaka ka nanao hoe ny foko ravoravo amin'ny Jehova, ny tandroko voasandratra amin'ny Jehova, ny vavako misokatra amaly amin'ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamantsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka ny alokon'ny vavanareo, aoka tsy ho alokon'ny vavanareo ny fireharehana. Fa Jehova no Andriamanitra ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila horeraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana. Ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa amin'ny maro anaka. Jehova no mahafaty sy mahavelona. Izy no mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita, ary mampitsangana. Jehova no mampalahelo ny manan-karena sy mampanankarena. Izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka mampandova azy ny sezam-boninahitra. Fa an Jehova ny andry ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy koa ampangininy any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona, ho torotoro izay miady amin'ny Jehova. Any an-danitra izy no ampikotrokorana amely azy. Jehova hitsara ny vazan-tany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voaosiny. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny tena soratra masina. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokyny Apokalipsy. Apokalipsy toko 5 ho vakiana amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7, teo an-tanan-kakavana ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza ny mendrika nokatra ny boky sy amany tombo-kaseny. Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia nisy lofon'i Davida no efa naresika anokatra ny boky sy amany tombo-kase 7. Ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4, ary teo avoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavony, nanatandroka 7 sy maso 7, dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra ny raina akany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanan-kakavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary efa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny olona 420 dia ny akohaka teo anatrihan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lohakanga sy loha fivolamena, feno didikazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao ny mendrika haka ny boky sy amany tombo-kaseny, fa voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra. Olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Eo am-pitsanganana no makitsika filazantsarany Jaona toko 10, raisiny eo amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ondry manolotra ny ainy amondry ny ondry. Ary ny mpikarama satria
tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, koa raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria pikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao ny mpiandry tsara, ary fantatry ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy sy ny ahafantarako ny ray. Ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiain'ny feoako, ary ho tonga andihan'ny ray izy, satria iray ihany ny mpiandry. Ary izany no tiavan'ny raiko ahy, satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Ary nisy fisarahana indray tao amin'ny jiosy no izany teny izany, ary maro tamin'ireo no nanao hoe manana demonia izy ka efa very ny sainy. Nahoana no mihaino azy ianareo? Hoy kosa ny sasany, tsy mba teny ny demonia izany, moa ny demonia va mahay mampihiratra ny mason'ny jamba? Amen. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Afaka isika velom-pisaorana anao ny fonay ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masino, ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity, ahafahanay nandre ny teninao. Teninao ilay teny fiainanao anay, teninao le aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, teninao ilay balsame manasitrana ny fo. Saotranao izahay fa tsy nataonao diso anjarany amin'izany teninao izany. Ko ankehitriny ary Tompo dia ny fananao masina izay efa nampitoerinao anatinay ato anie, hiasa mahery ahafahanay mandray ny hafatra izay ampitondrainao ny mpanomponao. Ny fanahy masina izay efa mitoetra ao anatin'ny mpanomponao izay hitondra ny tenany, hiasa mahery ka hampiteny ny vavany ary hanendry ny lelany, hanambara aminay izay tena sitraponao tokoa tianao ho fantatray amin'ny alalan'izany teninao izany. Ary ny fanahy masina izay efa miasa atao anatinay anie, hiasa mahery ihany koa ahaizanay miaina amin'izay teninao ambaranao aminay, mba ho teny fivelomanay tokoa hiainanay, mba ho fitaratra hitan'olona tokoa izahay miaina amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no nandratanay izany vavaka izany. Amen.
asanareo azo toerana. Ho amintsika rehetra eny ny fahasoavana mbany fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jaona 10 ny 1:12. Jaona 10 ny 1:12 iarahatra itsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjo. Ny fiandrasana ondro zany a dia tsy mitovy amin'ny kolontsainantsika ankehitriny. Miverina kely amin'ny vanim-potoana fahagola na tranainy na ny antikité isika. Mijery ny asa fikarohana momba ny anthropologie na sociologie dia ny asa fiandrasan'ondry dia métier dur mais noble. Ny asa fiandrasana ondry zany a dia asa sarotra sainga asa tsara, asa ambony. Tsy mitovy mihitsy ao an-tsaintsika zany matetika ndraindray tsika rehefa miteny hoe mpiandrondry nisehony anjely tany Betlehema dia le olona mahantra kely no andohantsika, tsy izay mandrakariva le izy. Satria i Abrahama dia mpiandrondry, Isaka dia mpiandrondry, i Jakoba dia mpiandrondry, i Davida dia mpiandrondry. Misy zavatra ahitsikely sy tomona ny saintsika fa ny mpiandrondry zany a tamin'izany fotoana zany dia asa ifandovana. Ny zanaky Abrahama mpiandrondry, ny zanaky Jakoba mirahala 12 mpiandrondry, ka misy fotoanantsika vao fitika hoe asa sahirana zany, tsy izay mihitsy satria asan'ny mpanan-karena mihitsy ara io, satria misy olona manana anarivo ny Jakoba nanana anarivo. Ka le sara zany a tsy mitovy loatra amin'ny fijerentsika ankehitriny. Raha teo amin'ny fiarahamonina taloha tsy tonga mpanjaka ianao raha tsy mpiandrondry. Tamin'ny fiarahamonina taty afara fatoreo tsara efa nandeha ny ampira zany a Grika sy Romanina tsy afaka ho amperory ianao a raha tsy efa miaramila. Fa talohan'izany a dia mpiandrondry ny olona. Ary jereo mitantara tranainy rehetra fa le hitanareo amin'ny film natao hoe Cyclope zay maso ny tokana eto a, c'est un peuple berger, mpiandrondry reo sady guerrier matanjaka be. Ry Ulysse zany ny Odyssée zany a mpiandrondry zany olona zany. Dia teo amin'ny Israely zany dia tahaka izany koa nantsoina hoe mpiandrondry a ireo mpanjaka, ireo mpaminany, ireo mpisorona, ireo mpanapaka, ny olona sangana amin'ny fiarahamonina zany natao hoe mpiandrondry na berger zany. Zay mihitsy ny fomba fisainana zany a tamin'ny andro taloha, satria amin'le resantsika teo hoe asa ambony io fa asa manahirana koa. Ka raha ianao zany tsy mbola niandrondry tamin'izany fotoana zany heverina fa mbola tsy nisedrany mafy, ka tsy tokony hitondra firenena na tsy tokony hitarika olona. Zay mahatonga ny Davida mpiandrondry, iry Ezekela mpiandrondry aloha, iry Saoly mpiandrondry, iry Mosesy mpiandrondry. Zay zany atao an-tsaina, raha vao tsy azo an-tsaina zany dia tsy mahazo ny tiany Jesosy jerenina hoe izaho no mpiandry tsara. Satria ny fiantsona na fanajana amin'ny olona ambony teo amin'ny firenena tamin'izany fotoana dia mpiandry. Nadia amin'ny teny Hebreo, mpiandry zany zareo. Na teo amin'ny kolontsaina Grika zany a, na teo amin'ny kolontsaina tatsinanana Mesopotamiana rehetra sy ny sisa zany a, fanajana mihitsy natao hoe pasteur na berger. Zay zany mila azo aloha zany hoe i Jesosy amin'izay miteny hoe izaho no mpiandry tsara. Efa tsara aloha le mpiandry fa mbola nampino hoe tsarako. Zay zany vao azo ny dikany hoe le mpiandry mihitsy nefa mety hoe noble fa mbola nampino hoe tsara. Satria maninona no nampino hoe tsara? Satria misy ny mpiandry ratsy. Iteny io dia mifandray amin'ny Ezekela toko fahatelo ny Jeremia toko fahatelo amby 20 aloha jerentsika.
natao hoe mpiandry eto zany dia re olona mpitarika teo amin'ny fiarahamonina hoy isitsika jere tsara ny Jeremia 3:20 fa manome tsinana ireo mpiandry ny firenena Israely. Andininy voalohany hatramin'ny faharovaka itsika ahoana hoy sisy lozan'ireo mpiandry izay manimba sy mampiaka amin'ny ondry fiandriko Jehova koa izao no lazainy Jehova Andriamanitry ny Israely amin'ireo mpiandry izay miandry ny oloko ianareo fa nampiaka ny ondriko nandronjondronjona azy fa tsy nan'olokolo azy koa indro valiko ianareo no ny faharatsiny nataonareo Jehova. Ireo mpanjaka tamin'ny Israely ny tenenina amin'izany, ireo mpisorona, ireo mpanapaka izay tsy mikarakara amin'ny ondry. Mitovy amin'ny koa ny Ezekela 4:30 mikisika ihany nao miankavanana rehefa avy eo dia mahazo eny Ezekela. Ezekela zany a 4:30 andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ohatra. Ezekela 4:30 andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Vakitsika hoe ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe ry zanak'olona mamina niny amelezana ny mpiandry ny Israely hoe izao ny lazao ny Jehova Tompo loza ny mpiandry ondry ny Israely izay mamantena motsy ny ondro va mitokony andrasan'ny mpiandry ny taviny no aminareo ny volo ny tafinareo na fahavononareo nefa ny ondro tsy andrasanareo tsy manatanjaka ny malemy ianareo na manasitrina ny marary na manamatra ny folaka na mampodiny roany na mikatsaka ny very fa loza loatra ny fampanompoanareo azy dia miely izy satria tsy misy mpiandry ary rehefa miely izy dia tonga rimpiny bibidia rehetra. Raha tsy mamaky arynireo zany dia tsy afaka manazava natao hoe ahoana natao hoe mpiandry tsara. Reo zany mitenenin'ny Israely zany n'Andriamanitra hoe ny toetran'ireo izay tompony andraikitra ara-piangonana, ara-pivavahana sy ara-pitondrana teo amin'ny Israely izay samy tsy manjary dia niteneniny hoe ianareo tsy mikarakara amin'ny ondry. Fa mifamaly amin'ny ondray afatatsika loatra nikisikitsika amin'ny le olona miteny hoe iza ny mpiandry aho sisy Jehova ny mpiandry aho. Salamo firy iny miankavia ianao raha vao moko amin'ny salamo vyeo mifamaly amin'io iteny io vao azo io jaona toko 10 io rehefa natrano dia vaky tsara fa vakinao aloha le Ezekela 4:30 Jeremia 3:20 Salamo 3:20 vao hainao tsara ny mamaky azy. Efa haitsika tsy anjery io teny io hoe Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-java-maoro mampiandry ahy amin'ny ahy maitso izy mitondra amin'ny fialan-tsasany sy ny sisa reo zany le tokony atao ka ireo zavatra ireo mitambatra no batain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10 dia mahatonga azy miteny hoe izany ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ny mpiandry tsara zany mamonjy ny ondry tsy tahaka ny mpikarama na mercenaire tany fa mitenentsika teo hoe le tompony ondry azy satria tompony izy tahaka ny Jakoba raha manafika ny ondry ny ambodina ny olona hafa dia miteny izy hoe misy maty tetandroany fa tsy miala eto azy satria tompony ondry izy. Fa le mercenaire ozy izy satria raha oharina amin'ny karamany kely ihany ny tombony azony raha mifandramitra amin'ny ambody sy ny sisa dia aleony mitsoka. Ary normal izy raha mitsoka ozy satria mpikarama ihany izy ozy izy fa tsy tompony ondry. Tsy hoe raha tsy mpanahy akory ny azy fa izy tsy tompony ondry. Tsy midikizo amin'izany midibingo amin'izany izy satria mpikarama izy. Fa mitena mpiandry ondry fanaon'ny olona tamin'izany fotoana dia mifidy olona anankiray amin'ny fianakaviana mpiandry ondry. Mety ho zanany, mety ho zanaky ny havany ka sady tompony ihany izy amin'ny lafiny ray satria anatin'ny fianakaviana izy. Ary reny ny azo tokisana ho Kristy. Mahatsiaro tompony
mahatsiary tompony andraikitra amin'le ondry izy tsy mandao ny ondry mihitsy izy ozy izy fa manolotra ny ainy ary amin'ny andiny fafitambin'ny folo valambin'ny folo dia za manolotra ny aiko andresako azy antsitrapo fa tsy nitereny na noho ny karama vola no nanoloran'i Jesosy ny ainy amin'ny mampiandry tsara azy ary zay no tiany tsy ahivony eto fanehoana ny Mahandriamanitra mpamonjy azy manana fahefana nolotra n'izany aho izy ary manana fahefana haka ny haiko koa fa tsy hoe koa re matimaty foana i Kristy fa izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika ary izy koa zany afaka naka ny ainy dia nitsangana tamin'ny maty rehefa avy eo zay no ambadiky ny teny resa amin'ny Kristy eto hoe za ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny mampamonjy azy ary no teneniny Apokalipsy 5 teo nahita fahitana i John nisy boky izy misy tombo-kase anatiny sy ivelany iza ny mendrika mahano io boky io boky misy zava-miafin'Andriamanitra tsy nisy mendrika na amin'ny tany an-danitra na amin'ny tety an-tany na amin'ny tambanin'ny tamy dia nalaela aho zay mbo tsisy mendrika makeny io dia namaly ny anankiray milolo hoe misy mendrika aho le liona avy amin'ny firenen'ny Joda liona koa zany fiantsoana olona mahery sy mpanjaka tamin'izany fotoana rehefa nijereko le atao hoe liona izy ohatran'ny zanak'ondry efa maty nefa mitsangana manambaran'izy zany zanak'ondry maty nefa nitsangana zany dia ao anatiny ihany ny valiny io izy nitsangana nanokatra ny boky dia niondrika daholo ny tany an-danitra ny zava-manena rehetra ozy izy ny zanak'ondry no vonona ny mendrika nokatra ny boky ny rahanao izy namonjena olona maro fokom-pirenena samihafa ary zay zany mitambatra ao amin'i Jesosy amin'ny mampiandry tsara azy tsy vitany mpiandry izy mpaminany mpisorona mpanjaka atambatra Jesosy aminazy zany ary ataony tsara ny asa mampiandry azy ihana ny vakina teto amin'ny Samoela voalohany teo dia tratry ny tsindry azo lena satria tsy niteraka izy dia voailika tao anatin'ny tokantrano rehefa nangataka tamin'ny tompo izy dia nomeny zanaka izy nahatsiaro ny hoe tena mamonjy io Andriamanitra Jehovah ny mahafaty sy mahavelona ozy izy ary ianao na tsy niteraka ary dia tahaka miteraka fito ozy izy satria Andriamanitra afaka manome zanaka anao na tsy niteraka ary ianao zay ny ampaherezany ihana ny olona rehetra izy ny vatolampo izy aza mahery miavonavona fa tsy hainao zay ataon'Andriamanitra fa Andriamanitra io zany tena mpiandry tsara amin'ny hana zany zay io vavaka nataony io vavaka ao amin'ny olona voanitsindry azo lena dia nahazo valim-bavaka tsara ny mamaky amin'ny rehefa anatrano zany dia i Jesosy Kristy zany mpiandry tsara mamonjy ny ondry fa ny faharoa dia manangona izy manangona amin'ny ondry ny ambody mamparitika ny ondry andininy 12 ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy koa raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra ny ondry ary ny ambody misambotra ka mampiahaka azy misy karazan'olona koa zany ambody no asany ao anatin'ny sampana mampisaraka zay tonga avy eo iadivana dia tsy tamana ao anatin'ny sampana ny ankizy satria tontolo rehetra fa tsy zany ny tena mpiandry tsara hoy Jesosy manangona izy fa tsy mamorona kilankilany ao anatin'ny sampanao na tahaka an'izany na fiangonana fa tahaka ny ambody zany ozy izy vakitsika ny Jaona 7:4 sy ny 5:10 vakitsika manao hoe za ny mpiandry tsara fantatro ny ahy sady fantany ahy dia tahaka ny afantarany ray ahy sy afantarako ny ray ary za manolotra ny haiko hamonjy azy zao ny fipetraky ny ondry tamin'ny andro fahagola ny ondry ny olona pray tanàna kelikely anankiray dia mitambatra anatin'ny valabe tahaka natao anatsimo hoe valabe io ka zao amin'izay zany nataondry zareo misy mpiandry vavahady eo
zay mahatonga nary ambony hoe ny mpiandro ny voain'ny vavahady hoe mpiandro vavahady dia vakitsika manko ny andininy faharoso ny fahatelo ary ambony ary manko afantarantsika an'izany andininy faharoso fahatelo hoe vakitsika fa zay miditra amin'ny vavahady no arizo ny voain'ny mpiandro vavahady ary ny ondry miain'ny feony ary zay tena ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany zao am'izay zany ny ataon'le izy a tahaka zao misy atsika zao le valabe tonga avy any ianao mpiandry ondry dia ho izy le mpiandry vavahady hoe miditra ianao fantatry ny mpiandry vavahady ro ny feony fa ianao tsy miditra fa mitsanganao mbaravarana ianao miantso ny ondrinao ho hita enao raha matafavoaka ondry io zany hoe ny fiandrasana ondry tamin'izany fotoana zany misy teknika fa tsy hoe andrasana fahatany fa ianao miantso hoe mivoaka ry mainty ry fotsy ry zao sy ny sisy raha manaraka anao io dia anao io raha tsy manaraka anao dia miala teo ianao fa tsy hoe zavatra mora kory natao hoe miandrondro antsonao tsirairay ny ondrinao mazava tsara eo a hitantsika tsara izy teo ary ny ondro miain'ny feony zay ondrony tokoa c'est propre brebis io izy a il a convoqué par ses noms antsony amin'ny anarany sarotro zany ny atanareo am'izay fa mety hafa le izy hoe ianao zao tsika ty manko ombiny aty amintsika dia ho hita eo hoe manaraka anao ve izy dikan'izany dia zao raha tsy mifaneresera tsara am'le ondrinao ianao a tsy voaka teo mihitsy izy raha tsy nikarakarainao tsara io a tsy voakeo izy tanareo fa misy secret ambadiky le izy hoe matoa io manaraka anao misy dikany ary zay le hoe fantatro ny ahy sady fantany aho ary zay mahatonga itsika ve tena mahalala ny feon'ny Jesosy tena manaraka an' Jesosy ve ianareo mahafantatra ny feony ve ny feo tamin'ny andro faloha ny feo a dia midika fampianarana ianareo ve ny fampianarana tokony mahavelona anareo zay zany zavatra anankiray zany ny feo izy Calvin dia fampianarana ny ondry zany dia tsy tokony anaraka fampianarana hafa ankoatra ny any mpiandry azy mahafaty ny miain'ny fampianarana hafa satria raha misy mpiandry ondry hafa ao ny misiokina takan'izany manaraka izy kay tsy izy iny a dia any ianao amidiny any zay le sary eto fa ny tena mpiandry ondry izy a fantatro ny ahy ary fantany aho ary za manangona manana ondry hafa tsy amin'ity vala ry reko zany mbola malala ny feko Jesosy dia reko mbola angoniko hafa kely zany a ny fomba fiandrasana ondry tamin'izany fotoana zany manana firaisanena amin'le ondry izy ary zany tokony fantarina hoe iza ny mpiandry anareo tena manaraka an'io ve nareo ary mandinitena koa zay rehetra miandry na mitarika hoe tena mitarika ny ondry ve ianao sa le ondry mampiandry ondry mamantena teo mikapoka ny ondry sy ny sisa mampiahaka azy fa zay zany ny fomba fiandrasana ondry tamin'izany hoe antsonao velany eo ary nisy olona nanao fampiarina tamin'io satria ny fikarohanao mandeha ahoana ny fiandrasana ondry tamin'ny antikité zao no nataon'le manam-pahaizana namorona valan'ondry izy ananaty ala any ny ondry manko a mampiavaka azy amin'ny omby a ny omby horoahana fa ny ondry maninona tarina manaraka zay mahafa anazy dia rehefa nanao le valan'ondry izy a nandefasany olona Clémena ny andrany ondry io dia nandritra amin'ny 3 taona zany a nijery résultat sy ny zavatra hitany a mitongilana daholo le zanaky ny ondry rehetra rehefa mandeha maninona izy makatahaka an'le mpiandry azy izy zay le zavatra hitan'le olona tanatin'ny expérience tanatin'izy ary zay zany mahatonga ny misafidy hoe ondry ny resahana eto misy dikany zany zay fa ny ondry zany a manana intelligence hafahafa tsy mitovy amin'ny biby rehetra izy zany dia izay zany ny tiany Jesosy hoe fantany aho sady fantatro izy
mila mifankafantatra amin'ny Kristy zany isika, mila mifankafantatra amin'ny olona mitarika atsika ve tena mitarika marina ho amin'ny tsara ve io olona io, arao izy raha mbola mitarika ianao amin'ny tsara. Ny asa fiandrasana ondry koa tamin'izany fotoana zany a, rehefa tratra alina ianao any amin'ny tendrombohitra any lohasa, zao nataon'ny mpiandry ondry, mitady toerana ohatra ny fahatra izy, lavaka zany ohatra ny eo ambadika io, alefanao ny ondry rehetra dia izy matory eo amin'ny vavalavaka eo. Zay no dikany hoe zany vavahady. Ianao mety tafiditra ao fa ianao tsy matafavoaka ondry ao satria antsan'io, fa tsy maintsy mandalo amin'ny vavahady eo ianao ary izy tsy amela anao. Zay iray maty amintsika ny dikany. Zay zany ny herin'ny mpiandry ondry. Rehefa tratra rivo izy ary ny alina be any, alatsany anatin'ny lavaka daholo ny ondry a, dia amin'ny toerana fiakarana amin'ilay lavaka izy no matory. Tsy tafavoakanao eo mihitsy io, on passe par lui. Zay vao anao tafavoaka eo, makan'io. Ka ny ambody ito sa mitsofoka ao satria mitsofoka ao latsaka tsy tafakatra tsony a, satria le lalina ivoahana tsy maintsy mandalo amin'le ry. Ary zay zany ny fomba fiandrasana ondry. Le angano anankiray raha mamaky ny antiquité grec nareo natao hoe Homère, dia le Ulysse zany a latsaka tao, le mpiandry ondry zany cyclope ngeda be izy a, 3 fois ny alavany olona ny alavany dia eto ny masony, fa izy io mpiandry ondry. Zay tratra tao zany maty daholy a, dia Ulysse sy namany vitsivitsy sisa, ina nataony Ulysse a, jereny tsara le ondry rehetrarehetra eo a, dia ngeda be avokoa. Dia ny fatorany tamin'le kibon'ny ondry daholo ny miaramilany rehetra nivoaka teo fa ny ondry ny ngara eny ngeda be ohatran'ny zanak'omby. Tsy maintsy mivoaka tsirairay aminazy eo, mandalo hoe le ondry zany mitaraina, ary maninona indray ianao zany mitaraina ozy izy le ry. Ny antony satria amin'io tantara io a, rehefa varimbarina le cyclope zany dia nitsatohan'ny Ulysse vy maranitra ny masony dia tsy mahita izy fa tokony ihany ny masony. Dia miandro eo mivavahady amin'izay le ry amin'ny lavaka tsy andalo eto ve nareo izy izy, ny masony tsy mahita, mbo tsika sekolalady dia mandalo eo izy. Ina nataon'ny Ulysse, lasa zareo ny baby tamin'le ondry daholo satria le ondry ngeda be. Mandalo tsirairay tsapitsapain'le ry, ondry amin'ny eniny. Ohatrany manay, mavesitra be ianao androany fa nga anao natavy be ozy izy. Dia lasa indray ny ray tafavoaka tao daholo ry zalahy. Tsy maintsy mandalo eo ianao. Zay ny fomba fiandrasana ondry tamin'izany, ohatra fotsiny zany. Fa tsy mitovy amin'ny situationtsika ankehitriny io, ka tsy asa mora, nefa koa zany a asa ambony. Zay zany ny ambadiky n'le hoe izany mpiandry tsara. Ary zay mahatonga Jeseo maty hamonjy atsika izy, manangona amin'ny ondry izy, manangona ny rehetrarehetra izy. Ary zay mahatonga ny kristianina iray ihany, mahatonga antsika hoe ny fiangonana samihafa ny finoana dia iray ihany. Tsy fiteny le hoe zany nifindra finoana raha nifindra katolika no antakan'izany a, fa nifindra fiangonana ny fiteny fa ny finoana dia iray ihany satria manangona isika. Efa mbola mihin'Andriamanitra telo Israely olona dia iray ihany ny finoana amin'ny dikany, fa pitsopitsony kely ihany no mahasamy hafa azy. Zay no dikany hoe manana ondry hafa tsy amin'ity vala ity, fa tsy fanao manao hoe zay ny kristianina zay rehetra hatramity ihany ny voavonjy fa lisany ihany ny tsisy voavonjy daholo. Tsy fanaona kristianina zany. Mazava tsara ny teny hoe manana ondry hafa tsy ato, tsy hanao rery akory ny zanak'Andriamanitra, fa ny finoanao kosa mafisy tsara mba tsy ho very ianao. Dia fa na zany ary nanao ny fampianarana io Jesao, tsy ny olona rehetra ny faly. Zay kosa tadidio tsara, tsy ny olona rehetra ny faly amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Ny saraka ry zalahy misy demonia izy ny sasany, tsisy ny sasany fa hoy ve mampahiratra amin'ny jambo. Ny olona zany ny fampianarana koa dia mampizara ny olona, mampisaraka amin'ny olona ny fampianarana. Na ataonao tsara tahaka ny olona ary io misy tsy tia foana io fampianarana io. Timoty 2:4. Timoty 2:4. Zay kosa na dia manangona ary tsika misy foana ny votsotra ny dikan'izany. Timoty 2:4 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny
fahaefatra ahoana ozy izy enatren'andriamanitra Jesy Kristy Jesosy zay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny fisehoany sy ny fanjakany no ananaraka anao mafy mitoriny teny mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mamporisi mafy mananara mafy amin'ny faharo-po sy ny fampianarana rehetra kanefa maninona ozy izy ho avy ny andro zay tsy azaka amin'ny olona ny fampianarana tsy misy klema angidihidy sofina izy ka amory mpampianatra ho azy araka ny filamy ampialany sofiny amin'ny anganongano izy teny marina io ialamy misy foana zany ny miala mani tahaka ny ondry de akory moa atao fa izay no atao fa itsika kosa tsy maintsy mampianatra tsara avalin'izay kosa amin'ny Jakoba 5 ankavanina ihany ianao de mahazo ny epistily ho an'ny Jakoba tsy kivy itsika na de izany ary Jakoba 5 andininy 7 sy ny 20 Jakoba 5 andininy 7 sy ny 20 manao hoe rahalahako raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy aoka ho fantana fa zay mampibebaka amin'ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany amonjy fanatsy ho faty sy ady anarina eloka Jesosy Kristy mpiandry tsara mamonjy ny ondry manangona ny ondry izy ianao koa mba asainy sady ondry andrasina ianao no mpiandry ianao koa miandry manomboka amin'ny tenanao no andrasanao hatramin'ny manodidina anao asain'ny tompo isika akatahaka azy amin'izany rehetra zany fa izy no mpiandry tsara tarafitsika rehetra tahaka ho arovan'ny tompo mandrakarivany ianao sy ny ankonanao amen.
dia isika iombona amin'ny vavaka fifonana noho ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy tanteraka atsika. Ivavaka isika. Ry Jesosy mpiandry tsaro, misaotra anao izahay fa mbola nomenao fotoana hiainona ny teninao izahay. Nampahatsahy anay indray ianao ny amin'ny fitiavanao madio izay nambaranao taminay tamin'ity androany ity, fa ianao ilay mpiandry sy mamonjy ny ondry amin'ny alalan'ny fanoloranao ny hainao ho famonjenanay. Fa ankehitriny mijoro eto anatrehanao izahay, miaiky amin'ny fo mibebaka ka tsy mahatanteraka izany sitraponao izany. Matetika izahay no manda ny fiantsonao, tsy mihaino ny feonao ary lasa lavitra tsy ho ankaikinao Andriamanitra. Ekenay fa tsy zatra mijanona amin'ny vala fiandrasanao izahay. Jery lalina afaka nanaraka ny feo tsy avy aminao Andriamanitra ary ny kiry anaraka ny fanerenay manokana. Indraindray dia lasa nitoky tamin'ny herinay manokana izahay, tsy niantetra tamin'ny fiahinao, tsy nanaiky no tarehinao. Andany fitarihanao amin'ny finoana izahay, ary indraindray nanaraka ilay mpikarama ka very ary miafara amin'ny marary aza. Noho izany tsy fahatanterahanay izany dia mamilahanay Jesosy, mamindra fo aminay. Ianao ilay mpiandry tsara, manangona ireo very fa tsy manoto ny ondry, dia mitaona anay izay ondrinao Andriamanitra ho ao amin'ny vala mandrakariva ianao, ary mitondra famonjena ho an'izay rehetra tsy mendrika ka manatona anao. Fantatray fa tsy avy amin'ny fahamarinanay no ny sinay, fa avy amin'ny famondram-ponao sy ny fitiavanao mandrakizay. Misaotra anao fa tsy manda izay miverina aminao ianao, ary anio amin'ny fotorotoro sy manenina no hiverenanay aminao noho ny amin'ny tsy fahatanterahanay ny sitraponao. Satria indraindray tokoa izahay dia ametrahanao andraikitra amin'ny mampiandrondry anay, kanefa izahay ihany no mampifanaritaka ireo ondry izay andrasanay. Ka izany tsy fahamendrehanay izany, tsy fahatanterahanay izany, izay tsy manahaka anao Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara izay mamonjy ny ondry sy manangona azy, no entinay eto anatrehanao amin'ny fo mibebaka sy torotoro. Mamindrafo aminay Tompo, mamilany alokay. Ko arovy izahay amin'ny fikelezanay aina amin'ny fanatonina anao Andriamanitra, mba tsy antetra amin'ny fiainany izao tontolo izao na amin'ny feo hafa tsy araka anao Andriamanitra, ka anao Andriamanitra ny hiazona anay mandrakariva eo an-tananao, amin'ny mampiandry tsara anao izay mitantana anay ary manangona anay. Ampio izahay Tompo amin'ny fiainona anao Andriamanitra, mba tsy hiaino ny feo hafa izay tsy araka ny sitraponao, fa mba hiaino ny feonao ilay mpiandry anay Tompo Andriamanitra eo, dia irinay ny mba hitoeranay mandrakariva amin'ny firaisana sy fitiavana, mba hitoetra ho mpiandrondry, mpiandry tsara tahaka anao Jesosy Kristy izahay. Ry Jesosy Kristy io, efa nanavotra anay ianao, ko aza vela ho very izahay, raiso amin'ny famondram-po, diovy amin'ny fananao masina, mba ondry manetry tena sy manaraka anao amin'ny fo feno fitiavana sy fankatoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
manao izay bebaka marina tokoa ary raiso ampifaliana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keliko azy atolotro ny tompo ho anao fa hoy ny tompo aminao na dia mandra-panitrareo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao misahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy hanafaka satria izao no mpiandry ianao dia asany tanako ianao oloko sy ondro fiandriko efa nofiteko ka tsy mba areko tongava aminao araka izay reniny fonao koa ambarary fa voavelany elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy la mpiandry tsara amen miderany tompo fa sambatra ny olona zay voavelany eny sy voasarana ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Ivavaka sika ry havana ry Andriamanitra renay io renay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara manolotra ny eny amonjy ny sakezana ankehitriny Andriamanitra mangataka aminao izahay ny amin'ny anomezanao anay toetra tsara mba hanananay toetra anao Andriamanitra ilay mpiandry tsara nantsonao mantsy zahay mba ho mpiandry tsara tahaka anao fa tsy sanatria ho mpiandry ratsy akory fa ao anatin'izany fiantsoana ao anay ho mpiandry tsara zany misy andraikitra apetraka ao aminay dia hitandrina ny ondronao hikarakara ny ondronao fa tsy sanatria ka hihinana ny ondronao ka hitady tombontsoa anay tsy ho mpikarama zahay fa tena vokatra ny fanetrentena sy ny fanompoana tokoa no ho tanteranay Andriamanitra mangataka indrindra aminao zahay taio ny fiangonanao mba tsy ho zarazara fa mba ho iray ihany satria iray ihany ny finoana taio zahay mba hanana fitiavana mba hafanay mitia ny hafa ihany koa satria zany no didy lehibe zay nampianarina ao anay tompo apetraka eny am-pelantananao ary ny fiainan'ny fiangonana
anisan'izany zao fiangonana sapely militaire zao. Ianao efa niantso ny mpanomponao tsirairay avy ho tompona andraikitra ao anatiny zany, ka tolory saina fahindrena, saina fahalalana mba hahafany andeha ampandroso ny fiangonanao. Tsy tady tombontsoa azy fa ho anao Andriamanitra rery any izay rehetra ho tanterana. Izay kristianina tsirairay avy ihany koa taio mba aharitra amin'ny finoana velona aminao, satria raha tonga avy amin'ny laonlanitra ianao dia izany no andraisanao anay dia ny finoana irery ihany. Tompo, mangataka aminao zahay ny ampitondra fivavahana rehetra maneran'izao nosy misy anay izao. Nangatanay Jesosy mba ho anina toetra tsara izy ireny, mba ho mpitondra fivavahana mahafahatra-po tia anao Andriamanitra, ka izany fitiavana anao Andriamanitra zany dia mitarika azy ny amin'ny fitiavana ny ondrinao ihany koa. Tompo, apetraka eny am-pelantananao ny fiainany mpanomponao tsirairay avy. Ianao no anome fahasalamana, anao anome hery ary ianao no anome tanjaka mba hahafany manatanteraka ny asa izay efa niantsonao azy sy ny asa fivelomana. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny valim-panadinana izay nomenao anay, nomenao ny zandrinay tamin'ny CPE lasa teo. Misaotra ihany koa fa misy nataonao afaka, misy nataonao tsy afaka, fa zany rehetrarehetra zany dia ianao no mahafantatra ny olana tao anatin'izany. Ka izay rehetra afaka mba tsy eboebo eo anatreny namanay izay tsy afaka, ary izay tsy afaka ihany koa tsy tanondriky fa ho velom-panantenana ao aminao Jesosy Kristy hatrany. Ary taio ihany koa ny mpanomponao maro samihafa hiatriky fanadinana BPC ho avy Joël zao. Dia nangatanay Jesosy ny tolotsaina avy amin'ny fanahy masina no omenao azy ireny mba havita tsara zany, mba hiatriky zany fanadinana zany ampitoniana amin'ny fahatokinanao Andriamanitra. Ary tsisy miafina aminao ihany koa fa ankaiky ihany koa ny baccalauréat, dia misy mpanomponao nangataka vavaka hiatriky zany fanadinana zany. Tsy mora zany Andriamanitra, ary sarotra zany, fa nefa raha miaraka aminao zahay mahazo antoka fa tsisy zavatra tsy hainao atao, satria ianao ilay maheno zavatra rehetra. Ataovy marina ao anatiny fa momba azy mandrakariva ianao, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Andriamanitra maro ny tiana angatana, fa izay rehetra hitanao fa masoa sy matsara ny fiainan'ny fiangonana sy tenanay tsirairay avy, dia tanteraho aminay araka ny habe ny famindramponao sy ny fitiavanao. Nanaranao Jesosy Kristy no azahoanay maniry sy mangataka zany vavaka zany. Amen. Rehefa namalala ny olona voavela eloka dia samy manambara ny finoana. Ka andehantsika hiaraka anonona ny fanekam-pinoana kristianina izay resantsika ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, dia ny fianekam-pinoana apostolika izany. Manao hoe: mihinan'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mihinan' Jesosy Kristy zanany latoko natokontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateriky ny Maria Virjiny, nijalana nanampaka ny Ponto Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevo, nidina tany ny fiainantsika, nitsanga tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetrika eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any naviany tsara ny velona sy ny maty. Memy ny fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, ny famolankelo, ny fitsanganany tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havana. Satria alahady farany volana izao dia miomampanahy ny mpandrefana samy tompo rehetra. Asaina ianao mpandrefana samy tompo rehetra hitsangana amin'ny hira fa 420 amin'ny 420 amin'ny eninjato. 420 amin'ny eninjato Jesosy mpiandry tsara sambatra ny ondrinao. Ny andininy voalohany hitsangana ny mpandrefana samy tompo sy ireo izay mieritreritra no tokanina mpandrefana samy tompo amin'ny alahady ho avy izao. Oh
Lioka toko faefatra andin'ny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo. Lioka toko faefatra andin'ny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo isika rehetra manao hoe: ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy ka nankany Galilea, dia niely tamin'ny tany nidina rehetra ny Lazara. Ary izy nampianatra miteny tamin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Ary tonga tao Nazareta izay tany nabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky ny Isaia-paminaminy, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahy amin'i Jehovah mampamiko, satria nanositra azy toy ny tezitra amin'ny alahelo izy, naniraka irony fandefasana amin'ny mpifatitra izy, sy fampahiratana ao amin'ny jamba, ahafaka izay ampahoriana hitory ny taonan-kasitra amin'i Jehovah. Ary rehefa naoro ny boky ka naveriny tamin'ny mpanorara dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra eo sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no niteny fahasoavana nanovavany. Ka hoy izy: tsy zanako Josefa va ity? Amen. Mahazo toerana ianareo. Fanontaniana dia hoe indraindray ampianarina amin'ny sekoly alahady hoe Jesosy ve zanak'olona sahirana sa zanak'olona tsy sahirana? Ahoana ny valin'izay? Ahoana ny ampianariny ankamaroan'ny olona? Sahirana ry zareo. Zay zany matetika ny valinteny. Fa ny fikarohana dia mifanohitra amin'izany, ary nanao fikarohana momban'izany tany Lozanina. Dia ny zavatra hita zany dia mifanohitra amin'ilay tenenintsika izany, tsy zanak'olona sahirana mihitsy i Jesosy. Zavatra voalohany zany dia mpandrafitra ny ray aman-dreniny. Ny fomba tamin'izany fotoana izany dia ny olona dia manao ny asan'ny rainy avokoa. Ny asan'i Jesosy zany inona? Mpandrafitra zany. Rehefa natao zany ny fandiniana ny fiarahamonina tamin'ny andro fahiny zany tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ny premier siècle zany dia tsy klasin'olona sahirana ny mpandrafitra, fa klasy moyenne. Satria ny mpandrafitra dia tsy maintsy mpanefy tamin'izany fotoana izany. Ka na amin'ny fotoanantsika ary raha mpandrafitra sady mpanefy ilay olona mahantra ve izy? Sarotra ihany lazana mahantra raha olona mahay manefy izy sady mahay mandrafitra. Eto Taninarivo moa betsaka ny adivafa ataontsika hoe na amin'ny province izy mipetraka ohatra na amin'ny district. Mahantra ve izy? Etsika mandinika hoe tamin'ny andron'i Jesosy zany ny mpandrafitra dia tsy maintsy mpanefy. Dia misy zavatra tokony ahitsy zany hoe rehefa natao zany fikajiana ny fiarahamonina amin'ny antikité, rehefa vadika ny boky rehetra sy ny tahiry rehetra dia tsy klasin'olona sahirana mihitsy ry Jesosy. Zany manomboka ahitsy zany amin'ny fampianarana sekoly alahady sy ny katekômena. Satria ny anteratsika amin'io manko le hoe teraka tanatramon'omby izy ka inona hoe puro hasard. Tsy nahita trano zareo, nitadinina aloha izy tamin'ny voalohany. Tranom-bahiny ozy izy, tanareo fa mahofo hotely ake izy. Fa tsy nahita izy natongavany tao amin'ny tranon'omby. Adinitsika foana izay. Fa tsy hoe kory tsy nanambola, tsy izay no misoratra ao. Fa tsy nahita, tsisy toerana tsony ny tranom-bahiny. Fa tsy zanak'olona sahirana akory i Jesosy. Dia ny zavatra manaraka zany tenen'ny olona koa zany i Jesosy dia marefo. Tsy marina koa satria ny amin'ny andro ankehitriny ny mpandrafitra olona malemilemy sa matanjaka. Misy kibatabata zany farafaratsiny, sa tsy zay? Bata hazo, bata vy sy ny sisa. Ny olona manefy na mandrafitra dia olona matanjaka, tsy vitan'olona tsy matanjaka zany. Jesosy zany dia matanjaka ny dikan'izay, ka tsy izy koa ilay sarisary atao amin'ny film reny. Fa Jesosy zany dia olona mafitoto be matanjaka, zay ny reseritra farany. Ary jereo tsara fa ny apôstôly rehetra fa reraka nona izy mbola tsy nona ihany.
tsy hoe manao fahagagana lava kory izy fa jereo tsara ao amin'ny tantara rehetra fa razalahy noana dia mangala-pihinana izy mbola tsy mihinana mampianatra parivany andro izy farany ray amandre miteny hoe mitapy angaman'le ry fa avoatao izy zany a matanjaka zay koa zany itsy fanondroany zany ary zay mahatonga azy efa matykapoka be a mbola tsy maty aminy tam'le ny getsemane alina tontolo ny dresena ny maraina mbola tsy maty any le ry matanjaka zany izy zay koa zany zavatra itsy faharoa zany satria la miasa mafy io ary zay ny valin'le hoe 70 andro 70 alina tany anefitra tsy manao fahagagana kory izy fa izy mihitsy ny matanjaka ny olombelona dia raika amin'ny 20 andro ny vitana ary dia maty le olona nanao an'izany fa ny anazy 70 andro dia misy zavatra hitsy madinidinika zany fa ny fikaroana dia manambara tsy zanak'olona sahirana izy faharoa izy dia olona matanjaka jereo ny apôstôly miary tory zareo dia ny apôstôly nanina ozy izy natory efa nilondona ny masony izy mbola tsy matory aby tsy hoe manao fahagagana izy fa izy mihitsy ny matanjaka ny mpianatra hoe ndana mividy amina izy mbola mampianatra be lava be tamin'le vehivavy samaritana fa i Jesosy mihitsy zany no matanjaka zay zany hoe ahoana ny morphologie zany ny physionomie ny physiologie izy dia matanjaka ary tsara fototra izy ary fatatsika tsara fa mandeha miakatra any Jerusalema isa taona intelo ny ray aman-dreniny manambola matomaka any Jerusalema fa zareo manetry tena tamin'ny nahaterahan Jesosy dia dimona sy voromailala nataony fanatitra fa tsy zanak'olona sahirana ray zay ny manarak'izay le vakiteny teo tsy n'importe qui kory mahazo mamaky teny ao anatin'ny synagoga olona tsongain'olombolo na vitsy raha tseo ny mahay mamaky teny vitsy ny mahay mamaky teny tamin'izany fa Jesosy mahay mamaky teny dikan'izany zay koa zany manambara hoe tsy n'importe qui izy fa mamaky teny faharoa mamaky teny amin'ny synagoga tsy olona samsamborona atao samby dokotra ary mazava tsara miteny ao hoe tonga tao Nazareta na be azy izy ary araka ny fanaony tanareo fa efa fanaony le izy niditra amin'ny synagoga izy mitsangana tendrena mamaky teny tsy ny olona rehetra mitendrena mamaky teny tamin'ny andron'i Jesosy dikan'izany olona manana maizy azy teo amin'ny fiarahamonina izy a matoa ny tendrena hamaky teny ary tsy hamaky teny ihany fa mbola voateny hitory-teny na hampianatra ny fomba fanao tamin'izany fotoana zany a mitsangana mamaky teny ny mpamaky teny zany ary ny boky a dia mandray tsirairay satria boky hoditra ngeda be boky ny Isaia fotsiny a mitokana boky ny Mika mitokana ny Exodosy mitokana satria iny natao hoe horonam-bokana ny boky na parchemin na papyrus dia mavesitra be le izy boky ray aminy ampilatananao mbola tsisy testamenta vaovao tamin'izany io zany le vakiny rehefa mitory teny ny olona na mampianatra tamin'andro Jesosy dia mipetraka izay ny dikany hoe ary ambany amin'ny andininy 20 hoe rehefa naorona ny boky satria orona le izy averina ny mpanao raha dia nipetraka izy ny mamitory teny na mampianatra nipetraka ary io seza io nanarany seza atao hoe sezan'ny Mosesy catèdre de Moïse io zany a tsy petrapetrahana fahatany io seza ny mpampianatra io fa eo aloha ohatr'izao le seza rehefa vita le vakiteny dia mipetraka enao dia mampianatra teo izy zany nampianatra amin'izay tanareo amin'izay fa le nresantsika olona manana maizy azy reo tany Nazareta fa le Nazareta kosa nefa tanàna somary tanàna maty any le Nazareta zay kosa marina tanàna tsy dia manahoana zay naviana misy moa meve misy zavatsoa any Nazareta izany hoe natao hoe zavatsoa tamin'ny andro fahiny tamin'ny andron'i Jesosy amin'ny testamenta taloha dia hoe natao hoe tanàna misy zavatsoa dia tanàna ny voa amin'ny mpiandry-ondra mifandray mitory teny teo tanàna ny voa amin'ny olo-malaza zay natao hoe misy zavatsoa ka Nazareta tsisy olo-malaza zay mahatonga ny Natanaely misy zavatsoa ao Betlehema zany malaza ny atao hoe tanàna misy zavatsoa dia voatonona anatin'ny testamenta taloha ny dikany Jerusalema voatonona Berseba voatonona i Jeriko voatonona fa Nazareta tsy mba voatonona zay ny dikany hoe moa misy zavatsoa ve any Nazareta
dia zay zany momba ny jesosy fa ny fiarahamonina koa tamin'ny andron'ny jesosy zany a dia voapirofo amin'ny tantara rehetra ianao a dia efa fantatra talohany naterahanao, ianao dia manana anarana alohany aterahanao. Tu as déjà un nom avant d'être né. Satria ny fiarahamonina zany a tsy hita société à berceau tahaka ny antsika zao fa mitambatra. Ny fiarahamonina ny mamaritra ny tsirairay fa ny tsirairay ny mamaritra ny fiarahamonina. Ianao zany anatin'ny fiarahamonina zay natao hoe diadika, zany hoe miankina amin'ny olona akaikinao zany ny fisinao, mifampiankina zany ny fisin'ny olona. Dia ny olona zany raha voateraka zany dia manana anarana fa fanampy ny sisa tadiavina aminy. Ny anaranao dia anaran'ny tanànanao a na anaran'ny fianakavianao ihany. Zay mahatonga ny Jaona mpanao batisa rehefa teraka dia saika ataon'jareo hoe Zakaria, satria izy le Zakaria, le rainy le riny Zakaria. Dia na ianao mandova ny anaran'ny rainao a, na ianao mandova anaran'ny dadabenao a, na ianao zany a tononona amin'ny anaran'ny olona io mihitsy dia atao hoe bar son, dikany hoe bar. Ary zay tsy mampety anarana hoe bar son satria son ihany ny bar. Zay no dikany hoe Simone bar John. Ny anaran'ny Simone zany Simone bar John na Simone zanaky John. Bartimeo zanaky Timeo. Ianao zany efa manana anarana hoe zanaky ihany. Azonareo ve le izy am'izay? Efa manana zany ianao zany anarana. Alohany ianao teraka zany a efa tsy tadiavana anarana, efa misy anarana hoe zanaky Edy. Fa ny fanampy ny sisa zany a no tadiavina. Ary zay mahatonga ny anjely ny teny aingana hoe ataovy John fa saika ataon'zalahy Zakaria. I Jesosy zany raha tsy nomeny anjeny anarana malaky dia izy zany anaran'ny Jesosy. Izy misoratra io Bar Joseph ny anaran'io. Satria ianao efa manana anarana, ny fiarahamonina ny mamaritra anao. Ary zany zavatra saintsika hoe mandrika ankehitriny matetika tsy tsapatsika zany le izy a, satria tsika société à berceau zarazaray amin'ny olona dia tsy fantatsika hoe ny fiarahamonina tokony mandrafitra ny olona anankiray. Zay natao hoe manana natao hoe imagination sociologique ny olona hoe inona ny fiantraikan'ny fiarahamonina amiko, ary zay no tsy mampandroso raha vao tsy mahalala an'izay ianao. Fa ny izy zany le resarina hoe Bar Joseph zany no anara. Dia hoy izy le anjely hoe ataovy Jesosy malaky satria raha vao tsy zay dia tonga dia efa Bar Joseph zany efa mandeha ho azy. Dia zay no dikany bar rehetra any olona koa zany voafaritra ny toerana misy azy. Dia rehefa avy eo rehefa tsy natao Bar Joseph izy dia natao hoe Jesosy avy any. Tanareo fa mamaritra anao ny fiavianao. I Marie izy moa nanarana anankiray, Marie Magdalene, zany hoe i Marie izay avy any Magdala. Ny toerana misy anao ny fiarahamonina anao ny mamaritra anao hoe avy aiza ianao dia izy ianao. Zay zany ny fiarahamonina taloha. Ny fiarahamonina ny mamaritra anao, zay natao hoe diadika par rapport amin'ny olona anankiray, izy ianao. Izy ianao. Ary natety Madagasikara ary fiarahamonina taloha nge misy an'izany hoe zamanjaozy izy, le jaotso mbola teraka. Ina moa dikany hoe zama moa tonton izy nareo zanabazaha. Raha vao teraka le olona ka omeny olona anarana hoe zamanjao, dikan'izany raha vao teraka ny anabaviny dia omena anarana hoe zao. Le jo zany le mbola tsy teraka kory amin'io a. Ary na ny fiarahamonina teto ary nisy an'izany ny fiarahamonina teo aloha. Ny fiarahamonina zany mamaritra anao hoe izy ianao. Ary zany mahasarotina antsika amin'ny fiangonana satria fiarahamonina te faritan'ny olona ho izy ianao. Rehefa mivoaka amin'ity chapelle ity ianao izy ianao. Ary zay ny fijerin'ny olona amin'ny fiarahamonina avy aiza ianao ka mankaiza. Zay zany nanjareo zany ny fiarahamonina taloha zany a dia zay. Ny olona zany a ny fiarahamonina ny mamaritra ny olona anankiray, fa tsy ny olona anankiray ny mamaritra ny fiarahamonina manimba ny fiarahamonina. Fa zay mahatonga le izy hoe tsy le zanaky Josefa va io zany hoe Bar Josefa dikan'izay. Zay zany zavatra azontsika teo hoe voalohany zany Jesosy zany tsy zanak'olona sahirana zany. Faharoa zany a olona matanjaka io, matanjaka io. Dia
ny fahatelo zany a ny fiarahamonina ny mamaritra amin'ny olona anankiray na mbola tsy teraka ary izy a rehefa tolony avy aiza izy de fa mamaly ny olona hoe olona tataka zao zany olona zany satria ny fiarahamonina zany miray ena be tamin'izany fotoana de izay zany a ny mamaritra amin'ny olona anatin'ny fiarahamonina de izay indray zany no zavatra tsakitsakontsika fampianarana zany hoe misy zavatra ny fikarohana mandeha tsikelikely a na de mialavitra ara ny tantara rehefa ataony ampiarina amin'ny siansa rehetra ny siansa biblika de mifanaraka ny heviteny zany a sady marina raha-tsoratra masina ny zavatra voakanao no marina scientifiquement koa amin'ny sciences humaines zay natao hoe heviteny de mivoaka tahaka zay resantsika zay izy io ivavaka isika misotranao zay tompoana amin'ny fahasoavanao ndraindray misy diso ny fijerinay amin'ny fampianarana samihafa ny fikarohana mitovy satria zay koa ny siansa ny teolojia mampianatra anay zavatra maro ianao ianao Jesu Kristy tsy sahirana akory fa niezaka isahirana amonjy anay araka ny mpiandry tsara molatra ny aina amonjy ny odro nampahantrainy ianao mba hampanakarena anay ho ny soratra masina misatranao zay tompona amin'ny fahalalana vaovao ny menao anay ta io ny mpanefana samy tompo rehetra mba homendrika amin'ny andro rehetra andraisana zany ire zay tsy tonga eto ny antony maro samihafa ho jerenao manokana ka ny fahasavanao ny fitiavanao ny fampiraisana avy aminao ny ho aminay rehetra amen. Misy ireo avantsika manolotra ny zanany ao amin'ny ny fanoran-jaza misy fanoran-jaza anio a de misy batisa koa de ho tanterahantsika avy hatrany zany 770 ny andininy voalohany no ho iraintsika rehefa aveo de ny falitsika mandray ny zazakely Andriamanana hay toerantsoa ny men'Andriamanitra antsika amin'ny alalany Andriamanana Erzo Claudiosy Razafy Andretsy Toaina Sarika amdiny voalohany amin'ny 770 de hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ho an'ny fiangonana mandray anareo eto amin'ny tranon'Andriamanitsika no izao fahasoavana nanomezanareo Andriamanitra dimby sy fara izao. Hoy ny teny soratra masina fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo nankinina taminao hatao am-boka hatrana-kibon-dreniko de Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lan'ny Mosesy de nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny tompo koa de atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany de voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany. Tsy miova tokoa ianao. Maharitra mandrakizay ny fanekenao amin'ny taranaka mifandimby ka miompy mpifaliana amin'ny fiangonana izy ireo. Koa mianta aminao zay tompo. Mampiditra ny zaza ianao amin'ny fianakaviana, mampiditra azy amin'ny fiangonana sy ny firenena koa. Meteza ianao tompo, aniraka ny fanamasinao, mba aizan'ny ray aman-dreny hanolokolo anabe izao zaza izao. Mba hampanjaka ao amin'ny tokantrano izy ireo ny fitiavana, ny fanantenana, ny finoana, hatsapan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra zany tokantrano zany. Toan'ny fanahy mazoto izy ireo, hanolotra ny zaza amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mamety zany. Tay koa izay fiangonana mba hitaiza ny zaza rehetra nomenao anay, mba ho vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana. Misaotra anao zay tompo ny amin'ny fahasoavanao zay nomenao anay. Amen. Ento zao zaza zao ka tezao tsara hitombo saina, hitombo fity, handroso fity Andriamanitra sy ny olona ary miaraba anareo izay nomen'Andriamanitra ny farany.
vala me efapolo amby roanjato ny dininy voalohany sy ny faharoa dia nolotra ny zaza ao amin'ny sakramentan'ny batisa indray isika. Fahasoavana nampifahasoavana antsika na amin'ny reto avantsika manolotra an'izany amin'ny sakramentan'ny batisa. Hoe ny teny fanorenana zao sakramenta izao. Efa nomainany fa efana rehetra nandamina sy aty an-tany komandehany ianareo. Tatao mpianatra ny firenena rehetra, manaovy batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary ny zambomanareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Aroroko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka mandimby anao aho, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa na izy ianareo natao batisa ho amin'ny Kristy, dia mitafy an'i Kristy, tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ravana dia mangataka anareo amaly ny famitaniana ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, Ompan'Andriamanitra mahatoka tonga ny fianarana ho an'ireo io zaza io amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenareo ny tantaran'ny fiangonana amin'io zaza io ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy. Itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao. Anekeny an'i Jesosy andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ivavaka ho azy sy mpianatra azy ivavaka ary mpiditra azy mpianatra sekolalady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao, ary ezika ka tonga azy ho mpanefana sahan'ny Tompo. Mandre ianareo Andriamanitra, okanareo todikana amin'ny fiangonana na mafy ampahabe maso zany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakely ho an'Andriamanitra isika izany. Ekenay nijoro amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonganay ny fianarany zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitomboany amin'ny fahalalany izao fahasoavana lehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Sy hanekeny Jesosy ho tombo mba hahazoany hery andavany asan'ny Satana rehetra. Vonona ny ivavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolalahady zahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinanay hanatanterahana izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra, oka itsika fiangonana ary hitsangana hangataka ny fanahy masina.
iombona ivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialomandraikyariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay tokoa izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nandrenana ny sakramentan'ny batisa. Koa mitalao aminao zay ray eo manatrehanay. Aoka mifanainao masina ny mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelobelona ny zavaboary ity ary manasa ny tony nofo rehetra mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ka ity zaza izay atao batisa ity anie ho varay mandrakizay eo amin'ny fanekenao amin'ny tafiony zanakao izy ary ampiresendrika amin'ino ny asa mifanainao masina izay mitarika azy isanandro ho voninahitry ny anaranao. Ary faly misaotra anao zay Tompo fa tanteraka amin'ny fanindrindeto ray aman-dreny miombonainao amin'ny Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia niterezanao izy ty zaza ity eo ambany fahasoavanao mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana anao Andriamanitra dia ampiondray aman-dreny sy mpiantoka mba azony mandrateraka ny fanekenina taony eo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fietazana ity zaza ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Razafiarson Ambintsohanitra Andriana Nahary. Razafarson Ambintsohanitra Andrianjanahary. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka, azo matahotra. Efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao. Ento izao zaza zao ka ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny raha voalahatra raika amin'ny 370 ny sorantsika ny Tompo. Tapitra le vola dia tapitra koa le hira fa na fiainam-piangonana moa izy dia tsy hita dia fa misy zavatra tokony eritreretiny ihany amin'ny fiarahamonina na dia fiangonana ary le isy a irosa amin'ny vaovao ny fiangonana isika.
ho aminareo izay ao amin'ny Kristy any fiadanana. Endray ny hamaroany asanao Jehovah, fa endray ny nanaovanao azy rehetra. Eniky ny zavatra rehetra nataonao ny tany, ho mandrakizay ny voninahitra Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Salamo 420 sy 130. Toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Amin'ny alahady fahenina amin'ny volana Jolay no farafandraisana ny taratasy fanavaozana amin'ny firotsahana ho an'ireo dekona amperinasa ary asiana sary. Anio arivo amin'ny roa sasany no anatanterahany Moneri Foibe ny fitaombavaka izay natokana ho azy ireo, izay atao eto amintsika, anasana ny sampana, ny sampanasa, ny fikambanana sy isika mpianakavin'ny finoana. Hery lehibe ho azy ireo ny fanotronana izany fotoan-dehibe izany izay manomboka amin'ny 2 ora sasany. Anatanteraka famangina manjoa any Tatistela ny fiangonana sy ny sampana rehefa vita izao fotoana izao. Aorian'izao filazandrara izao dia andray fitenenana ny sekretera jeneraly ny fiangonana sy ny sampana VFL. Vaovao avy amin'ny sampana Sekolela ady. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosany fanadinana izay natao tamin'ny heriny anio. Misaotra ny mpampianatra sy ny komity tamin'ny fanoanana tao anatin'izany. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa fa vita soamatsara ny faninanana soratra masina izay natao omaly teny amin'ny FJKM manjaka ilafy. Misaotra ireo ankizy izay nandray anjara tamin'izany ary mivavaka ho an'ireo izay mbola hanatrika ny dingana manaraka. Mitohy hatrany ny fianarana Sekolela ady isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Miverina ny ratsana tanketsa ny hariva amin'ny 3 ora. Fikambanana katekomena. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa soamatsara ny journée bloquée izay nitotosaina ny 7 ary 7 ny volana Jona, ary misaotra an'ireo izay nandeha tamin'izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Sampana Dorcas fiadanana. Ny fivoriana izay fampianarana tokony atao anio arivo dia hemitra ny sabotsy 5 volana Jolay ao anatin'ny vondrombavaka izay atao eto am-piangonana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina mandritra ny tontolo andro sady anaovana ny jeritodika. Dia mbola isy ny mesazy ho fandaminana ny amin'izany. Sampana mpanazava stily. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tanteraka ny alahady 12 Jona lasa teo ny fanaovana fanekena mpiandraikitra fitomiana-da tao amin'ny Sampaty. Tanteraka ihany koa ny 15 ny volana Jona ny afim-pifaliana ho fankalazana amin'ny fetim-pirenena. Isaorana ny ray aman-dreny mpitandrina ny Braon fiangonana sy ny kristianina manontolo namaly ny fanasana ny arany ombavaka ary nandray anjara tamin'izany rehetra izany. Araka nefa fanao dia ny 17 ny volana Jolay izao ny fisariana ny loka toana skoto 5:20. Ny loka voalohany dia table à manger démontable sy seza pliable 4. Ny loka faharoa dia couvert complet vita amin'ny porcelaine. Loka fahatelo speaker solaire rechargeable sy loka maro samihafa. Ny tapakila dia fahazo raisina any amin'ny kape sy ny mpiandraikitra amin'ny vidiny 9,000 ariary. Koa dia manentana antsika kristianina manontolo andray anjara amin'izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mijanona kely ny Braon Sampatia aorian'izao fotoana izao. Sampanasa AFF. Ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesoa tompontsika. Ho fanatsarana ny fahaizana mamaky teny soratra masina eto amin'ny fiangonana dia fifaliana ho azy ireo ny manasa antsika hanatrika ny fiofanana maimaimpona izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonana ny sabotsy 12 fa 7 fa 9 ny volana Jolay izay fampianarana mitohy manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 4 ora sasany hariva. Fiantona sakafo amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 1 sasany.
ho an'izay miomana ny ara-misakafo eto toerana dia misy mifandraisana anjara 5,000 ariary isan'olona isaky ny fiofanana aloha isaky ny alarobia mialoha ny fiofanana. Ireo mpampiofana kosa dia ny avy eo amin'ny FJKM Ankady Fotsy. Afaka misoratra anarana amin'ny birao sampana na amin'ny birao mpitandrina izay manana fikesana anatrika izany. Dia mankasitraka anareo ny fiombonana ho fampandrosoana ny asa fanompoana ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Hoy izay mihira sy mandihy ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Misaotra an'Andriamanitra izay mianakavy tamin'ny fifindrana kilasy sy ny fahafahako CEPE 6e dia manao rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana sekoly Alahady sy ny asa fitoriana ny filazantsara. Mangataka vavaka ho an'ny zokinay mba ho afaka baka ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Koa dia misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny famonjeny tamin'ny zavatra izay tsy takatry ny sainay. Rakim-pisaorana atolotra ny Safif. Ny vola azon'ny Sampatia tamin'ny afim-pifaliana teo dia 545,900 ariary. Filazana manjo. Sitrak'Andriamanitra no ny antsony malalanay Rakotondravony Ludwig Andrianme, ingénieur informatique co-gérant de Go Travel Madagascar, enseignant, ny zoma 720 ny volana Jona teo amin'ny 750 taona. Hoy ny vadiny ny Rinaldzao Bakomalala, ny zanany Rakotondravony Riantso Judikael sy Ravelson Liantso sy Rakotondravony Iavso Mikaela, ny reniny ny ray tapo amin'ny aro-fianakaviana manontolo. Ny razana dia hoentina eto amin'ny chapelle militaire Ampaibea ny alarobia 2 volana Jolay amin'ny 10 ora maraina alohan'ny andevenana azy eny amin'ny fasan-drazany ao Vakomby Fiaferana. Efa niadiny ady tsara aho na tanteraka amin'ny fiazakazahako aho ny tahiry ny finoana aho. Izay indray ry havana vaovao ray tamin'izao maraina izao voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Faly miaraba antsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tatitra ny volaniditra sy ny asa sosialy nataon'ny sampana VFL ny volana Mai sy ny volana Jona. Volaniditra tamin'ny Lavontekira 69,000 ariary, varotra mofo mamy sy masira 568,500 ariary, vidina fandarana 308,600 ariary, gâteau fête des mères 1,150,500 ariary, gâteau fête des pères 466,000 ariary, varotra lundi de Pentecôte 72,500 ariary, fitambaran'izy rehetra 2,635,100 ariary. Asa sosialy fiarabana zokiolona misa 40, didipotra faobe zaza misa 930 voaforo. Mankasitraka antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra eto amin'ny fiangonana ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay andraisako fitenenana etona dia voalohany indrindra fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahataterahan'ny fotoana ny asa sosialy izay notaterahan'ny fiangonana tamin'ny alarobia 5 ny volana Jona 2022. Ankasitrahana feno ihany koa tompoko ny fandraisantsika rehetra anjara fanohanana na tamin'ny fomba mivantana na tamin'ny fomba akolaka na ahafahana na taterahana izany asa-piangonana izany asan'Andriamanitra izany. Izy Andriamanitra ray be fitiavana ny amaly
fampitiany tsirairay avy a na ahafahana na tanteraka izany asa sosialy na nylorantsika amin'ny mpifaliana izay tokony nomena ireo madiniky ny tompo teto anivon'ny fiangonana sy manodidina ny fiangonana izany koa dia fisaorana sy fankasitrahana no atolotry ny fiangonana amin'ny anaran'ny mpitandrina ny birao amin'ny fiangonana diakonina sy loholona ary ny fiangonana manontolo atsika tsirairay avy ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany a ary ny fiadanany ho amintsika rehetra izao. Manaraka izany ry havana dia araka ny fantatritsika ihany koa ny alahady fahenina amin'ny volana jolay izao, izany hoe ny herin'ny anio no alahady izay hitondrana am-bavaka ny mpitandrina Dr Rakototsavy Mikaela Mianakavy, araka izay hitantsika ao amin'ny Filipiana 4:7 ny 7:17 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina mitondra teny fanentanana ho antsika mianakavy izao, hitondra am-bavaka izany fotoana amin'ny herin'ny anio izany hitondrana am-bavaka ny mpitandrina eto amin'izao fiangonana izao sy ny ankohonany, iomponsika hitrotro am-bavaka izany fotoana izany io mpifaliana ihany koa sika eto amin'ity fiangonana ity, izany hoe ny amin'ny herin'ny androany zany ary indrindra hitondra izay rehetra sitrako ny fotsika ho fanohanana ny mpitandrina amin'izany alahady hitondrana am-bavaka izany. Efa nisy motomboky ny valopy izay nosaraina teto anivon'ny fiangonana herinandro vitsivitsy izay andro tsahantsika izay foitsika ampitiavana ho amin'izany asan'ny fiangonana izany. Raha toa ka mbola nisy ny tsy naharay izany valopy izany ny herin'ny anio dia mbola isy fizarana valopy mahakasika izany ka afaka miomana na manomana mahakasika izany. Na toa koa tsy misy valopy dia afaka mandrotsaka isika izay rehetra foitsika araka ny voalaza teo ataontsika ampitiavana ho fanatanterahana izany asan'ny fiangonana asan'Andriamanitra izany. Izay no nitondrana teny fanentanana sy fisaorana teto tamin'izao fotoana izao koa dia mankasitraka feno amin'ny fianona ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy izao. Misaotra tompoko. Misy bebola dino zany eo amin'ny bro ka mifelaela tsy namaky le tompony dia afaka maka ao zany izay tompony zany. Ampatsahivina ny sampany fa rehefa ray volanareo dia tsara ihany manontany ao amin'ny bro ao sao dia manao liturgie. Dia araka ny vakina teo zany dia asaina ny diakona zany amin'ny raha rivany fetiny homonerie eto amintsika dia asaina ny diakona ndray anjara asa amin'izany. Misy fahoriana hiditra koa amin'ny larobia amin'ny 1:10 ranomarina satria amin'ny 10 zareo mbola miainga avary talata maty, da amin'ny 1:10 zany ny tena ora aty amin'ny fiangonana zany. Fifaliana ho antsika ny mandray misy pastera ivelany ao zany fiara-miasa zany avy any lavitra be zareo fa mitondra tantely amidy zany zareo hitantsika ivelany ao 2 alina ariary sy 2 alina ariary ny antsasany 2 alina ny ray litatra ao ivelany ao fanohanana azy ireo zany fiara-miasa zany ny atao fa tsy mangataka akory izy ireo fa mangataka fiara-miasa dia afaka manjifa izany tsika anohanana azy ireo amin'ny fanamboarana ny fiangonana ao ivelany ao zany afaka raisitsika eo zany reta telo reo zany. Fiangonana anankiroa zany zareo nangataka aty amintsika dia ny anankiray no efa tonga fa amin'ny volana manaraka ny an'ny sasany. Fifaliana antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana reto zanantsika Razafindravelona ny aina sy Rasoarinarivo Andrea asa na ao zareo na ifalasana ambanivohitra reo zareo aorinareo zareo zany dia mirarosoa anareo ny fiangonana miaraba anareo. Soatra tompoko. Fifaliana antsika mitonam-bavaka an'ireo tavantsika zay ho masinana fanambadiana amin'ny heriny Ray Larson Yanikael Jordi Asim sy Santa Brenda Michel ngatana zareo hitsangana ao am-pitoerana ihany tonga aty amintsika zany zareo tonga soa zany nareo avy amin'ny Dubai zany zareo fa le avy any Canada efa nody zany dia misaotra amin'ny tompo zany mivavaka ho azy ireo zany tsika zany. Saotra tompo. Ny manaraka asa efa tonga ao i Mika Rafarala avy any Quebec Canada izy ho atokana ho mpanefana sany tompo eto amintsika mbola tsy tonga angamba izy raha azoko tsara fa ny ray fiaramanidina raha riva angambany
ho atokana amin'ny heriny izy. Dia ny farany a dia mahafaly anay ny mandray anao maman tonga hito amin'ny chapelle izy ny madame MDG, madame ministre ny gendarmerie, mba hitsangana anao mba ho hitan'ny zanakao fa be dia be ny zanakao ato na dia poterina fotsiny azy. Izy ny madame ministre ny gendarmerie mba raisitsika mitehaka aton'izay ireo marobe ireo no zanakao dia faly miaraba anao maman tonga hito amin'ny chapelle militaire. Saotra tompo. Iroso amin'ny rakitra isika ariva zany misy fanompom-pavahana eto amin'ny amonerie zany saina ny toko-pihira anankiroa anay anjara amin'izay saina ny fiangonana. Ny fandaminana avy amin'ny borao ny fiangonana manao fanamina avokoa ny sampana rehetra amin'ny alahady ho avy zao. Saotra tompo.
Tsika zany rakizy mila misaina foana rehefa manao zavatra zay nodikany hoe mivavaka an-tsaina mivavaka panahy mila misaina foana ianao na manao rakitra na mihira na maninona fantatrareo moa fa ny tanalahy no rapida indrindra tamin'ny biby taloha izy tena rapida mitsorika fa izy tsy misaina rehefa nandeha zany izy dia voahitsaka lery le zanak'Andriamanitra tezitra Andriamanitra dia manomboka izao ianao no mandeha miadana indrindra ka na efa mandeha miadana izy mbola mitandrina ihany na tsara le fahavazany hoe tandremo 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 izy vao tena mitandrina mafy izy ka mila misaina tsara vao mametraka tongotra tahaka ny tanalahy. Amarana ny fotoana antsika riavana ka ny hira voalahatra 770 andiny voalohany sy faharoa no ataontsika mialohan'ny tsodrano ao arian'izay ny andin'ny fahatelo sy ny fahaefatra.
raisoa amin'ny finoana ry avana ny fitahiana izay atolotro ny tompo ho anao. Aza matahotra ary ilay malala indrindra fa izaho Jehova no mpiandry anao, fiadanana ane ho anao, mahereza eny mahereza. Amen. azo toerana misahorany tompo. Man'Andriamanitra irery eny ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.